mbola baolina kitra ihany fa hoeny amin'ireny baolina nivon'ny fokotany reny kosa indray tsika satria anisan'ny kianja mahavory maro tokoa rehefa isan-kanahady ireny toerana ireny. Etsy amin'ny kianjan'ny Fort-du-Chêne ohatra dia miditra amin'ny andiany fa 420 ny fananana tournoi mazaka resy, izay moa ny anarana nomeny zareo azy ity, izay anisan'ny nisy lalao maromaro tamin'ity androany ity. Ny ekipan'ny FC Trans Soamanandrarina ireto miakanjo manga amin'ny sary reto ny batany omby mifata amin'ny famaranany baolina kitra ho an'olona sivy. Tournoi mazaka resy natao teny amin'ny kianja J9 Fort-du-Chêne itolakandro io. Tamin'isa telonoray nandresen'izy ireo ny ekipan'ny Georges 5 Ambohida teo amin'ny famaranana. Tao anatin'ny 30 minitra voalohany dia efa nitarika tamin'isa ronoray ry Jackie Sirtately ary Maso. Atsio kenere. Makai sang bayo ya ta sima jong paran sai. Ekipa roa amin'ny telopolo moa ny faninana tamin'izany tournoi mazaka resy izany raha nambarany Ramatoa Angeline mpikarakara. Tao rin'ity famaranana ny andeha amin'ny 420 ity dia efa misokatra indray ny fifaninanana ho an'ny sokajy senior ho amin'ny andiany 520. Ankoatray dia miantso ireo ekipa ao amin'ny sokajy U15 sy U20 ny mpikarakara satria efa nomboka ihany koa ny lalao an'ireto sokajy roa ireto.